Reny teny tsy fantatra zay ataon'ny olona reny a, de misy izy ireny tenin'ny anjely, ary misy koa fitsaona na fidirana faratampony an'Andriamanitra, fidirana faratampony an'Andriamanitra. De misy koa izy ireny firesahana amin'Andriamanitra tsotra. Hoy ny ten'Andriamanitra zay miteny am'teny tsy fantatra de tsy miresaka amin'olombelona fa miresaka amin'Andriamanitra izy ary Andriamanitra milaza zava-miafina aminy, izy koa milaza zava-miafina amin'Andriamanitra. De hitantsika tsara fa ny olona feno fanahy masina, vita batisa amin'ny fanahy masina de mirehitra mivavaka. Zany zany ny zavatra tokony ho fantatsika hoe ny olona rehefa feno fanahy masina de tsy maintsy mirehitra mivavaka. Misy fotoana rehefa manao cellule reto mpino reto de mitantara aty amiko izy hoe zay ozy izy rehefa mivavaka ny ao ambadika ao izy tsy tia mivavaka mafy, de mivavaka moramora aloha, mivavaka moramora de rehefa tena feno fanahy masina anefa izy de miakatra ihany le vavaka, miakatra ihany, tsy voatazona mihitsy zany fa miakatra, hitanao am'zay? Fa ilaina mihitsy zany le mivavaka mafy e, fa tsy mivavaka moramora. Ny olona feno fanahy masina zany tena tsy tana mihitsy, tena mirehitra mivavaka. Ary zay nge nolazain'i Jesosy e, lazan'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Luka 12:22 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe tonga aho Jesosy hanipy ety ambony tany, ary raha mirehitra zany inona intsony no iriko. Zany hoe le afon'ny fanahy masina zany mandrehitra an'le vavaka, mampirehatra an'le vavaka. Ka tsika zany am'zao andron'ny mahakaiky ny fiavian'i Jesosy eny am'rao lanitra zao de tokony haneho an'zany hafanam-po sy firehetan'zany mihitsy am'mivavaka. Tsy tokony mivavaka mangingina fa tokony mivavaka mafy, ary tena hirehitra mihitsy mivavaka, angataka ny fitarihan'ny fanahy, mivavaka ao amin'ny fanahy masina. De zay indray ary ny fandaharam-potoanantsika androany de misaotra anao be deaibe nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana. Amin'ny manaraka tohizantsika indray ny fampianarana. Zay zany mahakasika an'iny vavaka na firesahana amin'Andriamanitra iny na mivavaka mora ianao na mivavaka mafy de samy mety daholo. Fa raha tianao ny andaitra kokoa le vavaka, tianao zany ny hazo valim-bavaka aingana de aingana, tena hoe tena hamakivaky ny lanitra ny fivavaka ao de mivavaha mafy. Aoka hirehitra mivavaka ianao, hitaraina fatratra amin'Andriamanitra de hitanao fa ahazo valim-bavaka ianao. De zay indray de manao veloma mandram-piaina amintsika tsirairay avy indray, samy mahery miorena tsara ao amin'i Jesosy. Veloma tompoko.